Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loha ranom-pamonjena. Isaia 2:20. Loha ranom-pamonjena, fandaharana tolotry ny fiangonana Jesosy Misy eto Madagasikara. Foibe ankorondrano inisy nisy tapaka eto amin'ny radio Fiomboramanga isakariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 latsaka 5 manomboka ny alatsinainy, talata, ny alarobia, alakamisy, zoma afa-tsy ny asabotsiany ary ny farana ny alahady hariva. Andrenesanao, toriteny velona, fampaherezana, fijoroana vavolombelona ny amin'ireo asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra. Vavaka ho amin'ny marary, vavaka ho an'ny olonao manokana, vavaka mba handraisanao valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy ho anao izany rehetra izany. Dia faly miarabanareo indray izay manaraka onjan'ny feo zao ny tenako. Hanolotra ny filazantsara an'Andriamanitra ho anao ankehitriny, ko manasanao mba handray izany ao anatin'ny fotoana fohy momba ny famonjena, ny filazantsara izay toriana aminao androany. Inona moa no atao hoe famonjena? Ny atao hoe famonjena dia fahafahana, fanafana ary midika koa hoe fanesorana izay zavatra mamatotra anao ny famonjena. Mila famonjena ianao ary ny olombelona rehetra dia mila famonjena avokoa, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitr'Andriamanitra. Dia noho izany mila famonjena ny fanahintsika. Dia hijery ny tenin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Hebreo 2:7. Hebreo 2:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafiany izay nandre tamintsika kosa. Averina, ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafiany izay nandre tamintsika kosa. Izany ten'Andriamanitra izany no entina aminao ankehitriny. Misy fahatezeran'Andriamanitra tokoa raha ho avy Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra, ary maro ireo izay mandositra amin'izany fotoana izany ary miantso mivato lampy mba hianjera aminy, satria naniratsira ilay filazantsara an' Jesosy dia matahotra an' Jesosy izy ireo ka mitady fahafatesana mafy, kanefa amin'izany fotoana izany dia tsy misy intsony ny fahafatesana, fa tsy maintsy miatrika ilay fitsarana lehibe izay an'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Izany indrindra ny tenenan'ny tenin'Andriamanitra hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao. Dia raha te handray famonjena ianao dia tokana ihany no afaka azahoanao famonjena, dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany. Ao amin'ny Jesosy irery ihany no misy ny famonjena ho anao, satria tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny vera araka ny lazainy. Koa raha te handray famonjena ianao dia manatona an' Jesosy, fa tiany olon-drehetra Jesosy ary tia ny havonjy ny olona rehetra koa izy. Ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia tsy ho an'olona iray na ho an'ireo kristianina ihany, fa ho an'ny olona rehetra sy ho an'izao tontolo izao. Ka niza manantona azy dia mahavonjy izay manantona azy Jesosy. Aza mieritreritra ny amin'ny fahotana hoe ianao hoe za tena ratsy be, mpanota ary tsy mendrika intsony, kanefa tiany Jesosy ianao. Ny mpanota indrindra no tadiavin'i Jesosy. Koa izany no anasainanao mba handray izao fitoriana filazantsara izao, mba handraisanao famonjena ny fanahinao. Fa maninona moa no tokony ho vonjena ny fanahinao? Satria isika ry havana tsy eto amin'izao tontolo izao ihany ny fiainana, fa ilay tena fiainana dia any amin'ilay mandrakizay tsy misy fiafarany. Ka eto amin'izao tontolo izao ianao dia tokony efa nanahantoka hoe aiza ny toerana misy raha avy ny fahafatesana. Movy andova ilay fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny elo? Ny elo dia toerana tena misy ny elo.
Fa raha tsy nisy zany elo zany tsy nampijaly ny tena mihitsy Jesosy hoe andeha ombona amin'ny hazo fijaliana. Tsy nampijaly ny tena Jesosy hoe andeha hanaiky fahafatesana. Jesosy anie zanak'Andriamanitra ary manana voninahitra rehetra izy, mipetraka teo an-tanakavanan'Andriamanitra. Kanefa nalefa an'Andriamanitra ary nanaiky nanetry teny izy nanaiky nofaty mba hahazoantsika amin'ny famonjena. Eritsereto saintsaino ny zavatra nataon'i Jesosy anao. Ilay famonjena nanaiky nokapoina ny lamosina ary dia tena nijaly tao anatin'izany satria 7:30 nokapoin'i Jesosy. Ka izany dia azahoantsika tombontsoa izany raha toa ka manantona an' Jesosy tsika. Tsy hoe zavatra efa lasa efa ela be izany tsy mila tsaroana intsony. Tsy hoe tantara na angano fotsiny ilay famonjena nataon'i Jesosy. Voaingana isika nankalaza ilay nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ary tsy hoe ny kristianina nankalaza anazy io fa izao tontolo izao mihitsy. Ary ny mahagaga dia tsy any am-pengonana ny olona mankalaza an'izany fa any amin'izao tontolo izao. Kanefa dia zavatra ankalazana zavatra masina izany satria masina Jesosy. Ka nitandron'izao fitoriana ny filazantsara izao dia mba handraisanao ny famonjena. Raisy ny famonjena ny fanahinao dia mbola eto ambonin'ny tany ianao fa ny aoriana fahafatesana tsy misy famonjena intsony. Izao fahavelomanao izao, izao ora sy fotoana izao aza laniana fahafinaretan'izao tontolo izao na ny zavatra mandalo izay tsy mitondra fiadanana ho anao izany. Maro ireo olona mitady fifaliana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao, kanefa mandalo fotsiny izany fa tsy maharitra. Izany efa manome toky ianao fa raha manantona an' Jesosy ianao dia azo ilay fifaliana maharitra mandrakizay ary mitondra fiainana eo aminao izany. Mbola pitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany 5:5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahaverezana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany tenin'Andriamanitra izany dia manome toky antsika hoe Andriamanitra izany tsy nanendry antsika mihitsy hoe ho very ho any amin'ny elo isika fa mba handraisantsika famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Satria tia antsika loatra Andriamanitra na dia efa nanotaza isika, ratsy isika, nanaiky Andriamanitra na dia efa lezana ny lahatokana mba hamonjena ny fanahinao, handraisanao fiainana avy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka tonga Jesosy ho anao, tonga ho anao sy ho ahy Jesosy raha nanaiky nijaly izy ary raha nanaiky nanao ilay fisoronana lehibe. Koraisy ny famonjena ny fanahinao, azahoanao fahafahana. Ninona zavatra mamatotra anao vitan'i Jesosy manala izany fa ianao manetry tena no ilain'Andriamanitra. Ianao hoe mahatsapa tena hoe tena misy zavatra mamatotra anao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Ohatra amin'izany fotsiny hoe ny fisotroana toaka, ny fifohana sigara sy ny sisa. Hain' Jesosy manala an'izany raha toa ka manetry tena ianao. Ny fanetretena no anatonan'i Jesosy ianao mety izy ianao anatona an'Andriamanitra amin'izao mahizy ianao izao, amin'izao toerana misy ianao izao, manana fahasahiana fa efa nitsiaron'i Jesosy ilay hevitra mampisaraka antsika sy Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny irery ihany no ahafahanao mifandray mivantana amin'Andriamanitra. Dia misy vokany lehibe mivavaka ataonao satria Jesosy manao fonana ho anao ary mpanalalana amin'Andriamanitra izy, mpisolo vava ho anao eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Koa izany tenenana hoe raisy ny famonjena. Mety izy ianao anatona an' Jesosy amin'ny fanetretena ary ekeo avokoa ny eloko rehetra fa matoky sy marin'Andriamanitra raha miaiky ny fahotanao ianao dia amelanao Andriamanitra. Ary ny ilaina aminao dia ianao mamboraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Aza misy afenina ny mombanao rehetra fa ataovy miharihary eo anatrehan'Andriamanitra hoe mpanota izao Jesosy eo no tiako afaka amiko. Fa hain' Jesosy izany, ataovy amin'ny finoana ny vavaka izay ataonao. Aza manamafy ny fonina intsony ianao. Aoka ianao handray ny filazantsara an' Jesosy fa aza mandaha izany. Satria raha mandaha izany ianao dia latsanenina lehibe raha tonga ilay fotoana iray hitsarana anao. Tenin'Andriamanitra dia efa milaza mihitsy fa tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ary tsy maintsy mandray izany izao tontolo izao vao tonga amin'ny farany. Tsy misy olona maty tsy nandray filazantsara izany efa nandray filazantsara daholo ny olona rehetra. Ary Andriamanitra matokony amin'ny teniny manamarina ny teniny hatrany izy. Dia manasa anao raisy Jesosy hitondra fiainana eo amin'ny fiainanao. Niza ianao mandray izao fitoriana filazantsara izao
Ninina ady eo amin'ny fiainanao, ninina zavatra andalovanao dia raiso Jesosy anafaka izany olanao rehetra izany, anafaka izany famatorana rehetra izany. Ny devoly amin'izao andro faran'izao efa miezaka izy hitarika olona ho any amin'ny fahaverezana ary mamoaka ireo karazana teknôlôjia maro samihafa hanimbana ny fon'olona sy ny sain'olona mba tsy hitodika any amin'Andriamanitra fa ho variana amin'izao fiainana izao. Kanefa izaho milaza aminao fa tsy misy harena izany afa-tsy eo amin'Andriamanitra irery ihany. Raha toka ianao ka mandany ny andronao sy ny fotoananao eto amin'izao tontolo izao dia tsy hahita fiadanana ianao. Fa raha toka kosa ianao mandany ny andronao sy ny oranao ary ny fotoananao amin'ny Jesosy dia tena mahita fiadanana ianao ary afaka ny andova lanitra dia mbola eto an-tany ianao. Azo antoka ny famonjenanao raha toka ianao ka miaiky ny fahotanao, raha toa ianao ka manetry tena, raha toa ianao ka mamboraka eo anatrehan'Andriamanitra ny momba ny fiainanao tontolo sy ny etaetanao teo afaka. Raha mangetaeta ny teo afaka ianao dia anafaka anao tokoa Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy irery ihany no misy ny fiainana, ao amin'ny Jesosy irery ihany no misy ny fiadanana raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Aoka ianao hiomana ho amin'ny mandrakisainao. Homany teny izao izany. Aza variana mangata-kanjo lava hoe rapitso, aleo amin'ny herintaona, izaho mbola tanora. Fa nizana izy ianao mandray izao fitoriana ny filazantsara izao, na tanora ianao, na antitra ianao, ninina toerana misy ianao dia Andriamanitra tsy mandana izana izy. Na mahantra ianao, na manan-karena ianao, tia ianao Andriamanitra, vonina hamonjy ianao Andriamanitra. Ary izany indrindra ny atongavany tsy hoe hijery ny fahamarinanao izy, tsy hoe hijery ny fahatsaranao izy, fa hanafaka anao. Hanafaka ny atongavan'i Jesosy fa tsy hitsara. Ko manatona an' Jesosy ianao raha teo afaka. Raha teo afaka ao anatin'ny fatotra maro samihafa ianao manatona an' Jesosy. Fa ho azo antoka ny hoavinao ny mandrakizay. Maro ireo olona izay mandeha any amin'ny lalan'ny fahaverezana ary jamba ao anatin'ny filan'izao tontolo izao, ao anatin'ny zavatra izao tontolo izao ary mihazakazaka manantona ny elo izy ireo. Fa raha voakasika izao tenin'Andriamanitra izao ianao mbola misy ny fotoana, mbola misy anjaranao eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, mbola misy anjara ho anao ny amin'ny hahafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany. Afaka maka hery amin'izany nitsanganan'i Jesosy izany ianao. Afaka maka fiainana amin'izany nijalian'i Jesosy izany ianao satria mba ahazoantsika fiainana nijalian'i Jesosy. Andriamanitra tsy makasitraka ny nijaliantsika mihitsy, araka ny lazainy hoe tsy sitrako ny ampahory na ampijaly ny zanak'olombelona. Izany tenin'Andriamanitra. Ary izy koa milaza hoe tsy hanary mandrakizay manatony ianao raha te hahazo famonjena. Andriamanitra tsy hanary ianao izany raha toka anantona azy ianao, tsy hafoy ianao mihitsy Andriamanitra raha toka mifikotra aminy ianao. Ninina andalovanao amin'izao fotoana izao aza miala amin'Andriamanitra izany. Maro tokoa ny olona raha tsy ao anatin'ny olana izay vao mahatsiaro an'Andriamanitra. Ao anatin'ny sarotra vao tena mahatsiaro an'Andriamanitra. Kanefa ilaintsika foana ny Andriamanitra isan'andro ilaintsika foana izy, tsy amin'ny fotoana iray ihany mahampisy olana eo amin'ny fiainanao, fa isan'andro ianao mila an'Andriamanitra foana. Ary ianao ihany koa izay olona efa mivavaka nefa toa manara-pomba fotsiny ianao amin'izany fivavahana izany, toa tsy mahatsapa na inona fa fahazarana fotsiny ihany no andehananao any an-tranon'Andriamanitra. Izaho miteny aminao aoka ianao mba tena hivavaka. Ary raha mandray izao fitoriana filazantsara izao ianao dia aoka ianao eritreritra hoe izaho ty ve mba efa voavonjy marina, tena mahavonjy ianao marina ve ilay fiangonana hitoeranao, tena mitory ny filazantsara marina ve ilay fiangonana hivavahanao. Eritreretony amin'ny fanahinao. Fa raha fiangonana tsy hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay dia eritreretony ho avinao. Mandana mitady fiangonana hafa izay hitanao fa fiangonana velona mitondra fanahinao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa tsy ny olona mpiditra fiangonana ihany, tsy olona mpiditra fiangonana akory no hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ireo olona izay mahatsapa marina fa ao anatin'i Jesosy ary tena velona amin'ny fahamasinana isan'andro mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Izany ihany no afaka miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha ianao ilay mpanara-pomba fotsiny
dia aoka ianao eritreritra hoe izaho ty ve mba efa ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarako, mba tena azoko antoka ve na dia androany izany ho faty fa hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka ianao mba eritreritra ny amin'izany. Aza mieritreritra ianao hoe izaho diakona ao amin'ny fiangonanay, izaho mpandray fanasan'ny tompo ao amin'ny fiangonanay, fa izao eritreretina hoe ho any an-danitra marina ve izaho, andova ny fiainana mandrakizay marina ve izaho, voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana marina ve ny anarako. Izany ny aoka eritreretinao fa tsy mahadiakona anao na ny amin'ny fandraisanao ny fanasan'ny tompo no tany isainao isan'andro amin'ny olona hoe izaho manana andraikitra lehibe ao amin'ny fiangonanay. Fa ny tena ilaina dia izao hoe ianao manana ny fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izany irery ihany no azahoanao antoka fa andova ny fiainana mandrakizay ianao raha miala eto amin'izao tontolo izao. Maro ary mampalahelo fa maro ireo olona izay miaina fahazarana fotsiny mandeha any am-pengonana ary manao atsirambina izany fanomponan'Andriamanitra izany. Kanefa lazaiko aminao fa ny fanomponan'Andriamanitra tena fiainana. Ny mahampanomponao an'Andriamanitra dia tena hitanao fa fiainana eo aminao mihitsy izany. Iainanao isan'andro ny mahampanompon'Andriamanitra anao. Ary tsapanao hoe miaraka aminao Andriamanitra, manolo-tsaina anao Andriamanitra, mitari-dalana anao Andriamanitra. Miantso anao Andriamanitra ankehitriny mba andray ilay tena famonjena marina, ilay tena fanafahana marina izay mitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria araka ny tenin'Andriamanitra izay nolazaintsika teo hoe Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahaverezana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mbola misy ny famonjena ao amin'ny Jesosy ary mbola tsy tapitra izany. Mbola mahavonjy izay manantona azy Jesosy ary mbola tsy miova izy mandrakandroany. Izy ilay nahery ny asa taloha mbola mahery mihoatra lavitra noho izany izy satria efa nitsangana tamin'ny maty. Efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy ary vonina hamonjy anao izy, vonina hanafaka anao izy. Ninona fahaterenao, ninona olanao, vonina hanafaka izany olana izany Jesosy. Vonina mahafatoranao rehetra Jesosy satria efa noentiny izany. Efa niaritra ny latsa, ny eso ary ny kapoka rehetra Jesosy mba hamonjena anao, azahoanao fiainana. Ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 2:7. Ary indro hafainga ianao sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Ny tenin'Andriamanitra dia zavatra tokony ho vakianao isan'andro izany, hitarika ny lalanao. Sambatra hoy ny tenin'Andriamanitra izay mitandrina ny faminaniana amin'ity boky ity, dia tsy inona izany fa ny tenin'Andriamanitra. Ilainao ny mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary tsy mamaky ihany fa makatoa manatanteraka sy mitandrina izany satria izany no mitondra fiainana ho anao. Ireo kristianina rehetra dia ny tokony tena izy dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Tsy ho vakiana fotsiny nanaovana ny tenin'Andriamanitra fa hakatoavana, atao anatin'ny fo, iainana. Izany nanaovana ny tenin'Andriamanitra. Ianao izay kristianina, raha ohatra ka manana baiboly ianao, maro ireo kristianina izay manana baiboly fa feno vovoka fotsiny ny baiboly ny ao an-trano. Tsy mba vakiana, tsy mba misokatra raha tsy tonga ny andro alahady izay vao misokatra amin'ny baiboliny. Kanefa ilaintsika ny mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Raha ohatra ka kristianina ianao nefa tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia toy ny olona jamba ihany ianao. Satria ny tenin'Andriamanitra no manazava ny lalanao. Ny tenin'Andriamanitra no manome anao fahalalana, manokatra ny mason'ny fanahinao. Ilainao ny mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro, mandinika sy mankatoy izany. Araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Tsy misy tsara afa-tsy izany mankatoy ny tenin'Andriamanitra izany. Ary azahoana fiainana izany, azahoana fiadanana izany. Manasa anao ry kristianina, vakio ny tenin'Andriamanitra, ampiaro eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ary eo kataona anatin'ny fonao izany, saintsaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Hoentinao miady izany, raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sainao ianao, ao anatin'ny fonao ianao dia mora ho resy foana amin'ny asan'ny devoly rehetra. Fa aoka ho feno tenin'Andriamanitra ianao. Jesosy raha avy mifady hanina dia nalainy devoly fanahy. Ary raha nalainy devoly fanahy izy ny devoly koa mahay tenin'Andriamanitra. Ary tsy ambakanao mihitsy ny devoly fa ny devoly mahay tenin'Andriamanitra izy. Fa raha ianao ilay kristianina tsy ampy ny tenin'Andriamanitra dia mora resy ianao.
hainy devoly mihitsy ny mamadika io tenin'Andriamanitra io ary amitahany ianao fa ianao anana tenin'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny fonao. Raha nakafanan'i Jesosy ny devoly dia ny tenin'Andriamanitra ihany no entin'i Jesosy nandresena izany asan'ny devoly izany. Koa manasanao aza velanao ho tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, aza ataonao atsirambina ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana izany, fa izany no mitondra fandresena eo amin'ny fiainan'ny kristianina maro. Ary raha ianao ilay mbola tsy kristianina, afaka miditra ho kristianina ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Afaka mandray an'i Jesosy ianao mba hiditra eo amin'ny maha-kristianina anao. Raiso ny famonjena anao ankehitriny ary. Raiso Jesosy hiditra ao anatin'ny fonao, hitoetra ao anatin'ny fonao. Ary ka hoesorinao ireo fahotana eo amin'ny fiainanao. Andahy izany mihitsy ianao raha toa ka misy izany. Kanefa tsy vitanao ny manday izany fotsiny, fa mila mandray ny herin'Andriamanitra ianao mba hanoerana izany asana devoly izany, hanoerana izany fahotana izany. Koa mety izy ianao handray ny famonjen'Andriamanitra ary amin'izao andro fahavelomanao izao, amin'izao mbola mampatanjaka anao izao, dia raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso ny famonjena amin'ny fanahy, raiso ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba azahoanao antoka ny fiainanao mandrakizay. Ny toriteny mety dia mitondra lohateneny famonjena. Mila famonjena ianao, mila fanafahana ianao, mila an'izany ianao amin'izao andro fahavelomanao izao. Raiso ny fanafahana amin'ny fanahinao, raiso ny fanadiovana ny fanahinao avy amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy irery ihany nandraisanao izany fanadiovana izany. Mbola mahery anadioanao hatramin'izao ny ran'i Jesosy, mbola mahery anasa ireo fahotanao ny ran'i Jesosy. Raiso ny ran'i Jesosy anadio sy anafaka anao, anasanao mba azahoanao fiainana. Aoka ianao anana antoka ilay fiainanao mandrakizay. Raiso Jesosy, mety izy ianao handray ny famonjena. Aoka ianao aneritena handray an'i Jesosy hiditra ao anatin'ny fonao ankehitriny. Aza manamafy ny fonao intsony fa ianao tsy malala ny andro sy ny fotoana hialanao eto amin'izao tontolo izao. Tsy malala ny andro afatesanao ianao hoe roviana no faty. Tsy mbola nisy olona laza mihitsy hatramin'izay hoe rapitso no fatina rehefa avy eo no faty. Fa ny fahafatesana dia tampoka izany. Izany no antony hitoriana amin'ny filazantsara an'Andriamanitra aminao, dia ianao mbola velonaina dia aoka ianao handray ny famonjena, aoka ianao handray ny fanafahana izay atolotry Jesosy ianao. Fa tampoka ny fahafatesanao. Maro ireo olona izay nanambaratra amin'izay hoe rapitso nandray an'i Jesosy, rapitso vao hivavaka amin'ny faran'ny taona, rehefa antitra vao mivavaka, fa mbola tsy mila an'izany amin'izao andro fahatanorako izao. Kanefa izao milaza aminao fa manana fahasambarana ianao raha toa ka tanora manompo an'Andriamanitra. Ary izao tamin'ny ao nandray izany famonjena izany dia nanontany tena hoe naninona ary aho Andriamanitra no tsy hatramin'ny mbola kely no nalala izany famonjena izany no nandray anao ho tompo sy mpamonjy ny tenako. Kanefa Andriamanitra manana ny fotoany. Koa ankehitriny ianao mandray izao filazantsara izao, ianao io mihitsy aoka ianao handray ny famonjena, aoka ianao handray ny fanafahana izay atolotry Jesosy ianao. Jerevantsika farany ao amin'ny Isaia toko 3:50, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapoina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotorony noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fiovana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry, samy efa mivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina farany aminao ankehitriny. Izany ny fijaliana ny aretan'i Jesosy, sainotsaino izany famonjena nataon'i Jesosy ianao izany. Niaritra an'izany rehetrarehetra izany izy mba handraisanao famonjena, mba hidiranao ny lanitra. Tapaoden'izao ary ny hevitra handray an'i Jesosy. Tapaoden'izao ary ny hevitra handray an'i Jesosy ho famonjenanao, mba azahoanao ilay fanafahana ho amin'ny fanahinao, ilay fahavelomana ho amin'ny fanahinao. Dia mety izy ianao handray an'i Jesosy hiditra ao anatin'ny fonao.
aza mieritreritra ny amin'ny fahotanao ianao fa io fahotanao io mihitsy ny antsoiny Jesosy anao hoe makanesa ty amiko ianao. Araka ny teny ao amin'ny ohabolana hoe na dia mena tahaka ny jaka aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sila aza dia ho tonga ho fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy izany. Ko manatona an'Andriamanitra ary ankehitriny fa hanadio anao izy, hanafaka anao izy ary manome toky izany teny izany hoe na dia mena tahaka ny jaka aza amin'ny fahotanao dia ho tonga fotsy tahaka ny oram-panala. Manome toky izany tenin'Andriamanitra izany fa mbola vonona hanafaka sy hanadio anao izy mba handraisanao fiainana ao amin'ny Jesosy. Koa dia izay ara ny tenin'Andriamanitra izay natolotra anao, misaotra anao nandray izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka ane tsy handalo fotsiny ao amin'ny sofinao ny tenin'Andriamanitra fa mba tena ho raisinao izany, ho famonjenanao ary ho saintsainao andro aman'alina izany tenin'Andriamanitra izany. Dia misaotra anao ary nandray izany tenin'Andriamanitra izany dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Misaotra tompoko. Pamonjena koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loha ranom-pamonjena. Isaia 2:12 loha ranom-pamonjena fandaharana tolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara fohy be ankoron-drano. Renesiny sy tapaka eto amin'ny radio Fiomboramanga isakariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 4 latsaka 5 manomboka ny alatsinainy, talata, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma, afatsy ny asabotsy ihany ary ny farana ny alahady hariva. Andrenesanao toriteny velona, fampahirezana, fijoroana vavolombelona ny amin'ireo asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra. Vavaka ho amin'ny marary, vavaka ho an'ny olonao manokana, vavaka mba handraisanao valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ho anao izany rehetra izany.